Efa hifarana ange Andriamatoa Raintsoanary le fepitaony le hoe 5 andro. Zay zany zao no andrasany rehetra ny kandida moa zany etsy andaniny ny eo anivon'ny JICM dia miziriziry amin'ny heviny ary mitaky ny fialan'ny kandida telo, ny kandida telo tsy manaiky miala. Dia ngamba dia ho tombanana ho hilatsaka tokoa ty sazy ty Andriamatoa Raintsoanary. Asa raha mba azontsika anaovana karazana anticipation kely na hoe tombatombanana taky ny ahoana moa no mety ho endriky ny sazy hilatsaka zavatra tsy azo ialana tokoa ve taka an'ireny rivo-doza na cyclone ireny ity sazy ty sa mety azo ataony mitsipaka azy. Misaotra anao namany Ismailo. Na inona lazaindreo vahiny ireo, izy rehetra mitambatra. Mandainga izy ireo milaza miay ny vahoaka malagasy. Satria zany mantsy ny lazainy hoe ny vahoaka malagasy ihany no sahirana. Raha mariny zany, efa najanony tamin'ny 2020 ny krizy. Noho izany, tokony hianatra ny fanaony aziatika amin'izay ny malagasy. Miatrika ny mpanjanona tany sy ny mpananibohitra fa tsy manohy ny adiny totozy natao hatramin'izay. Mitady lavaka isitriana rehefa mitrerona ny vazaha. Izany hoe mijoro, miomana hiatrika ny sazy arangaranga ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Araka ny gazety malaza tamin'ny 13 Jolay, nisy ministra sy ny vadiny sy mpikambana CST sekaka ny Paris kanefa tsy nahazo visa. Gaga hono le ministra satria izy tsy namandreo kandida telo tsy ekeny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tahaka izao tompoko ny fanazavan'ny François Goldblatt mikasika izany tamin'ny kabary miarantsika nandry. La France, avec tristesse, mais dans le même temps, avec une calme détermination, a décidé, depuis plus d'un mois, de ne plus accueillir sur son sol ceux qui sont à l'origine du blocage du processus électoral. Razan ten masouvu français a dino nga ministre tsy navela nandeha tany Paris ny fable de La Fontaine na ampianarina antsika taloha tamintsika mbola nilazaina fa hoe ny razabentsika ny Gaulois de nampianarina ny fable de La Fontaine maro anisany Amboadie sy ny ondry, le loup et l'agneau, dia ny didiny Besandry. Hoy ny Amboadie tamin'ny ondry, fantatro fa ny teny-ratsy ahy ela tamin'ny taona lasa. De hoy le ondry, comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Je tête encore ma mère. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un détient. Il faut que je me venge. Là-dessus, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Zany hoe raha dika teny, tsy za hoy le ondry no niteny ratsy anao tamin'ny taona lasa, satria mbola tsy teraka tamin'izany. Raha tsy ela dia ny rahalany la. Tsy manan-drahalahy aho, hoy le ondry. Ny avan'lahy ary no niteny ratsy ahy, ka tsy maintsy mamaly faty aho. Teny ho aniny le ondry, ka tsy nisy ady hevitra hafa azo natao. Mikasika ny fanageazana ny vola apetraka ny velany, satria zany koa moa anisan'ny malaza. Misy gazety mampalahelo mpitondra ny tenin'ny vahiny manely tsaho mba ampihorohoro ny malagasy. Lazainy gazety mpitondra ny tenin'ny mpanjanantany ireny fa ho hitan'ireo expertny Union Africaine sy ny expert SADC hono ny vola tehirizin'ireo olona ho saziana any ivelany. Lazainy fa ho saziany GAFI izy ireo. Ny GAFI moa dia fa fanafoizan'ny teny, groupe d'action financière sampandraharaha iraisam-pirenena miady amin'ny famotsiam-bola sy ny sisa. Resaka daholo zany namany Ismaël. Tsy ho hitan'ireo expert afrikanina ny ziky na oviana ny vola tehirizina amin'ireny paradis sanketra ireny tondroin'izy zareo hoe PTNC, pays ou territoire non coopératif. Averiko indray ny zavatra nilazaiko mikasika izany tamin'ny 20 Jona. Tsy misoratra arany tompony ny vola tehirizina amin'ireny paradis sanketra ireny fa amin'ny anaran'ny numéro na amin'ny anaran'ny orinasa matoto na indrindra amin'ny alalan'ny trust.
raha misy olon-tsotra na orinasa manam-bola na manan-karena tsy te iseho ho tompon'izany fananana izany, amin'ny lalàna anglisy misy rafitra iray azony omem-pahefana hitantana ny fananany toy ny tompony. Trust no anaran'izany rafitra amin'ny lalàna anglisy izany. Rehefa tonga ny fotoana ilany azy, averiny ilay trust amin'ny manontolo ny fananany miaraka amin'ny zanabola. Tsy misy zavatra tahaka izany trust izany ao amin'ny francophonie. Ambonin'izany mihidy vava ka tsy manome renseignement mihitsy ireo lehibe mpitantana any ireny banky any amin'ny paradisa ankehitra ireny, satria ny tsy ambaratelo no fond de commerce ivelomany. Raha androany mandre ireo nametraka ny volany ao amin'ny bankiny fa namoaka anarana client ny banky, rampitso de rampitso ihany esoriny ao ny volany de afindrany any amin'ny paradisa ankehitra azo antoka kokoa. Averiko indray sao misy mandika vilana ny zavatra lazaiko, fa raha milaza an'izany aho tsy mankasitraka velively ny fisian'ny paradisa ankehitra, fa milaza fotsiny fa dontandroka no betsaka amin'ny fandrahonana ataony zik. Resabe koa ny GAFI, zany hoe le groupe d'action financière, seho ivelany fotsiny zany GAFI zany entina mamitaka ny olona bado. Raha tsy mino zany ianao, jere fotsiny ny fomba fiasan'ny Bianco sy ny Samifina eto amintsika. Manao kabary zato, manao resaka arivo ny Bianco sy ny Samifina, kanefa ny pirina sy ny sardine ihany no azony, fa jamba, mona, tsy marenina ny Bianco sy ny Samifina eo anatrehan'ny trozona sy ny atsantsa satria tsy te ho faty izy ireo. Antony roa no mahatonga n'ity krizy ity tsisy farany. Antony voalohany, i Madagasikara voahidy ao amin'ny francophonie tontolo mikatona ka tsy afa mivoaka toy ny voalavo tafiditra anaty tonta. Antony faharoa, ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila hatrampitondra fivavahana mihevy tena ho ambany sy bado eo anatrehan'ny vazaha sy ny vahiny. Izany no ataoko hoe complexe du colonisé. Raha milaza ny JICM fa tsy mahazo visa mankany ivelany ireo olona saziny, izao tompoko ny tiany lazaina, tsy mahazo mankany Frantsa ianareo. Rehefa tsy afaka mankany Frantsa ny malagasy zatra ny francophonie, de mahatsiaro tena ho mikatona amin'izao tontolo izao. Raha milaza ny JICM fa ho giaziny ny fananany, izao ny tiany lazaina, ho giaziny Frantsa ny fananana roa any Frantsa. I Frantsa ihany mantsy no toerana fametrahan'ny olona zatra ny francophonie ny volany sy anamboarany trano. Ampatsiahiviko ny teny nataon'ny ministra frantsay Jean-Pierre Cotte tamin'ny 1976, hoy izy tamin'ireo mpitondra malagasy tamin'izany: nahoana ianareo malagasy no mitrosa foana mampidikizo ny firenenareo? Tsy mila mitrosa intsony ianareo raha ampodinareo any Madagasikara ny vola be apetrakareo aty Frantsa.